fanovana ary fanafoanana n'ireo androm-panjakana rehetra teto amin'ny firenena izay fototry ny olana no notakiana teny an-kianja nandraisanay anjara hoy ny vovonana kafim saingy niova izany ankehitriny hoy Eliarabe vahiny mpitarika ity vovonana ity androany miova tanteraka fa tsy araka ny notakiana teny an-kianja ny zava-misy ankehitriny izay lasa solombavam-bahoaka vitsivitsy no noesorina teo anivon'ny antemeram-pirenena raha fanafoanana mihitsy no notakiana ireo rafitra tsy naomby no notakiana ny fandravana azy hoy Eliarabe vahiny raha tena vonina hitondra amin'ny fanovana eto amin'ny firenena tokoa izao fitondrana izao hoy ny vovonana kafim kosa dia zay zany dia tena mitazo zavatra mifanarahana teny an-kianja tsy izany mihitsy ny fanarahana teny an-kianja fa ny fandravana institution rehetrarehetra dia mbola mitazona an'izay zao zahay satria izay ny mbola mahabe resaka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ohatrany miova tsy araka ny fanarahana ilay resaka fanovana dia mitazona an'izay zany zay sahala amin'izay ihany koa zany mahitatsika hoe misy ireo ilay rafitra maromaro izay hita hoe tsy naomby teto amin'ny firenena dia mbola tajiana ihany koa fandavana azy mampiavaka azy tamin'ny teo aloha zany satria eto amintsika maromaro ihany ny rafitra na fandaniana fotsiny zay zany nefa misy ministero afaka manatanteraka an'izany da tsy resatsika hoe biao samy fila sahala amin'izany hoe fananganantsika CNI tamin'ny fotoan'andro nefa etsakilany misy ministera ny atany zay tokony mikarakara izany amin'ny resaka fiandrianam-pirenena tsika dia mazava ho azy hoe fikarakarana fifidianana izany anjara ny fanjakana malagasy manao izany fa tsy hamoronana rafitra hafa tsy mbola nisy ny fifampiresahana teo amin'ny filohan'ny fanavozana ny Republikan'i Madagasikara sy Eliarabe vahiny amin'ny mahampanolo-tsaina anivon'ny fiadidinan'ny fanavozana ny Republikan'i Madagasikara ny tenany ny fanoloana ny lehiben'ny fokontany izay efa misy ny antoko politika sy ireo fikambanana miketriketrika fametrahana ny olona eny anivon'ny fokontany izay ifanarahana foana no tokony atao eto amin'ny firenena fa tsy hisy fanapahan-kevitra samy rery takiny ny vovonana kafim ny rosoana amin'ny fifidianana lehiben'ny fokontany dia tsy horiko hoe amin'ny mahampanolo-tsaina ny filohan'ny fanavozana ny tena amin'izao fotoana izao dia zay mihitsy olona ny fampiresaka na ny fandinika mahakasika an'izany mihitsy ny hoe andolona ny lehiben'ny fokontany tsy ny eto Antananarivo ihany fa ny amin'ny Madagasikara ampiasana izany ao anatin'ilay satria tsy afenina ilay izy hoe misy katsikatsi politika be dia be mandeha amin'izao fotoana izao zany mahakasika ny fametrahana ny lehiben'ny fokontany misy sady ny entité sasany ny antoko politika sasany efa mahavita mizara hoe nenay zao nenay zao anatin'ilay izy izay tsy izany lay ny fanarahana teto zany ka mahagaga ihany aloha zany ny amin'izay hoe misy an'izay fa mampikana ny tokoe cabinet civil ny tenako aloha dia isan'ny resaka aloha zay fa tsy manana-pakivitra mihitsy isy an'izay satria dia izy koa zany samy mandrivotra amin'izay tiany vitana azy dia izy hoe raha miresaka fanovantsika eo zavatra ifanarahana foana zany no atao mba tsy analinana le satria mitendrenao le olona androany dia tena karakely teny telesorina indray raha pitso tsy aza dino fa raha ho anay zany raha sosikevitra tamin'itya fifanarahana politika ity inona moa nampiteraka olona teny raha resaka fokontanytsika dia nifanendrinendrena an'ireo fotsiny sy olona mahafinaritra an'ilay fotoana ny tendrena vitsivitsy tendrena tsotra tolokevitra fa mila fidiny zay tsy andanimbola ie izany fifidianana lehibe ny fokontany zany dia zay zany ny anay notakinay ho atao fa tsy mbola merina ny fahadisoany teo aloha dia hitady lehibe ny fokontany ho atao fitaovana fotsiny ray dia tendrena karaka izay tiavana azy no tanterahana androany teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina moa nisy ny fanekena sy fiombonan-kevitra ho an'ireo mpanao politika nandray anjara tamin'ny fokonan-don'ny antoko politika teny Ankorondrano ny 12 hatramin'ny 15 Desambra 2022 lasa 2 songadina ao anatin'ilay izy misy tokoa zany ilay assise ny politika izay nataony fahasolona tamin'ny volana Desambra lasa teo izy iny moa zany dia fantatsika hoe zana namondronana ny antoko politika rehetra eto Madagasikara izay mietrehitra hoe volana ho an'ny firenena moa zany totoso izy iny dia androany fa 15 volana janoary zany no anatotosana nylay sonia io zany inona ny votoantony dia mazava hoe ny zavatra ny arahana amin'ny taky zany teto amin'ny firenena ity ny iombona-kevitra amin'ny fitondro zao indrindra moa zany ny filohan'ny fanavaozana dia ny hoe samy matsiarotsika fa nisy ilay kabary tamin'ny hidina teny an-kianja niteraka firenena hoe faraka volana oktobra zay nametraka ny hoe andrava ny constitution de république faefatra sy ny institution rehetra mandrafitra azy zany ka izahay zany androany ny fanarahana ny fanarahana politika
ity dia isan'ny ngeza be ao anatin'izay zany no mbola fanamafisana izay fitakiana izay hoe misy zavatra nitakiana eto eto dia ny voalohany aloha fandavana ireo institution rehetra tsy naomby teto amin'ny firenena eo mbola mitazona an'izay zany zay androany tsy mifanaraka mihitsy tsika teny akianja hoe misy debité telo sefatra dimy sorona na osimoana ny foroan'ny senia na manala membre ny sena maromaro dia izay atao hoe fanavozana tsy izany mihitsy ny fanavozana ny message ny fanavozana ny fanarahana dia ny hoe tsia nampitosany andraiky ny institution rehetrarehetra reo ao anatin'izay masisia dia zay mila ravana zay aloha zany ngezabe ao anatin'ilay fitakiana ny akoatran'izay dia ny hoe tsika milaza miara-mahita aloha zany raha miresaka hoe fanavozantsika dia betsaka ny zavatra mbola tsy tomombana raha miresaka nilay fanavozantsika isan'ny lafin-javatra takiana koa zany anyzany fotoazona hoe na ny fomba fanao politika ny fomba fitehantsika fifidianana afirina ny faharetan'ilay tetezamita tokony atsangana eo zany zany ajeritra avokoa zany ao anatin'le izy sosikevitra ihany moa zany ny nay reto zay mididina ny politika fahazato eo moa zany no nanday anjara tamin'le asizy tamin'ny faharolevola tamin'ny dimy volana desambrin dia zay zany no andasana koa alosony misokatra ny am'lafikeretra dia betsaka ny tsy eto Antananarivo koa ny sezy ny politika sasany misy any koa ny printemps dia mbola zany no nanaovana zay dia mbola misokatra zany lay izy fa tsy hoe tatona akory sosikevitra ty hoentina makany amin'ilay fitoerana firenena zay iverina hoe imbona ny mpanotsonia rehetra mety mananeviny koa zany ny hafa ao anatin'ilay izy tsy ferana mihitsy zay fa zay kosa zany mikarakara dia miezaka mitondra ny fomba fijerinay sosikevitra indrindrandrindra ny fitazomana n'lele fitakiana rehetrarehetra natao nandretrandreny tolony reny sy mitanay amin'izao fotoa zao fa betsaka noa mbola tsy totosa raha hoarina mivitsivitsy efa tanteraka zany tamin'le tolona ka zay zany no misy an'ilay atao hoe ampahany amin'ilay fitakiana natao sy ampahany amin'ity fikevitra soiavina toany efa tafiditra ao anatiny ve le sarta satria nareo mpanao politika misy ametraka hoe mila apetraka hoe ny sarta ilay sarta nge aloha zany samy manana sosikevitra iverina hoentiny ao anatin'le sarta io zany ao anatin'izy dia mazava hoe hoe ty sosikevitra ty ilay zany mafitaovana anankiray koa hoentina hoatsika ny sarta ilay sansosozera zay nazonazy satria mbola pouvoir de facto misy eto amintsika amin'izao fotoa zao raha tiana ny hoe andraisan'ny rehetra anjara polika amin'ilay fampanofona firenena dia zava-dehibe zany izy zay sarta zay dia isan'ny sosikevitra anankiray zany ty iverinay hoe tokony amoana an'izay sarta mazavatsara mifomba hitantanantsika ny firenena dia tsy somary mbola manjavozavo ilay izy amin'izao fotoa zao satria maninona tsy mbola ny rehetra no afaka mandray anjara sy mitondra ny sosikevitra zany ka zay koa mitanjana ao anatin'izy hoe ahoana no ahafahana mampandray anjara ny rehetra mba ananatsika zany fivolana tena hoe stable ka mba afaka hiatrika ilay fampanofona Sama telefon sika metraka lavitra rehetra ihany dia voatazona hoe zay hoe fiavikona napetraka izay satria le concertation nationale eritrerefa hoe tanteraka fifidianana sy lalam-bahoaka le izy aloha le roa telo dimy taona iny samy mbola manangeviny ao anatin'le izy amin'izao nge zany tsika samy mbola tsy mahafantatra hoe afirina ny faharetana io satria averiko le izy hoe mbola pouvoir de facto le izy tsy mbola misy rafitra tena hoe miarahana nanangana zany tena akoatra ny inonay kosa zany dia efa etreny rehetra hoe mahafilompanjakana sy ny fanavozana ny filo Mikael Randrianarina iny efa tsy adevitra iny zany anatiny zay iny efa mazava hoe efa misy filo efa tsy adevitra iny fa efa mipetraka iny fa kosa manomboka eo amin'ny ataontsika hoe gouvernement sy institution rehetrarehetra kosa zany dia takiana ny adevitra mahakasika kosa hoe samy matitonga ny anjara borikiny ny rehetra raha ohatra koa tsika raha mitady hoe fitondrana stable mba ahafahaka miatrika efa mansona aina ny hevitra le rehetrarehetra ao anatin'le izy izay zany no mahatonga anay mametraka hoe hatramin'izao tsika samy mbola sahirana satria tsy mbola nisy ilay sarta na hoe fikevitra misoniavina miaraka ka tena mamaritra hoe zao ny endrika sy ny faharetan'ilay fivolana tokony hatranga tsy mbola misy zay fa samy mbola
veto loatsika fa veto izy no misy a fa hoe efa misy filory io aloha io fa tsy aveto fa nenay moa fantatrinareo mazava tsara fa hatrany amboloha zay mba tsy nanaky an'ilay premier ministre sy ilay gouvernement ankoatran'ireo la institution hafa io dia zay dia tena mbola mipetraka za zay a ato anatiny lay a fanarahana politika zay misy avytia ka mbola takina tsara zany hoe mianona rehetra mba ahafahantsika manana vaomiaraka ampandrosoana Ataiza zany fanatanterahana an'ity zavatra ho singavana zany. Ty moa zany dia mazava ho azy fa sosikevitra atao sosikevitra rehetrarehetra efa mipetraka ilay sosikevitra moa zany dia mampahafantarina ny vahoaka malagasy voalohany mampahafantarina ny mpitondra fanjakana ihany koa fa ny tena zava-dehibe koa nge ao anatin'ilay izy dia atran'izay tsika rehefa mandalo krizy dia ny valiny foana no mandefa n'ilay endrika ny fahasoa azy dia manao soniny malagasy isan'ny tanjona anankiray zany izy hoe olany samy malagasy dia dikan'izay samy malagasy mama azy dia izay zany no isan'ny mikarakaraana satria mila mamokotsika an'izay hoe mila manao tsika hoe dialogy hoe malagasy samy malagasy zay mila mamoka fa olona dia samy malagasy